Miarabantsika rehetra nandriny andro vitsivitsy a de hita fa miazakazaka be ny toetra ara-politika ao Madagasikara. De tao anatin'ny 24 heures monja de nandray fanapahan-kevitra lehibe ny fanjakana malagasy ary io fanapahan-kevitra io mifandray amin'ny déclaration-ny colonel Patrick Tatoato. De déclaration io nataony ho an'ny vahoaka malagasy. De avoakako anareo eto ny extrait ny vidéo an'ny colonel Patrick nataony tamin'ny 15 mars 2026 iny. Ambarana ry vahoaka malagasy namoaka baiko ny eo andapa colonel Randrenirina Mikael PRRM Koufali Daya Siteny sy ireo conseiller sy ireo complice ndretra namoaka baiko sy namio vola any adjutant-chef Botsambatra sy ny namany sy ny ekipany de garde rapproché mba hisambotra ary amon'ny tenako omena vola 50 millions d'ariary rehefa voasambotra 50 millions d'ariary rehefa maty. Noho izany toy ny teniko apetrako ny fitoriana. Ao anatin'io extrait io de colonel Patrick milaza fa misy olo akaiky ny PRRM izay mitady hisambotra azy sy hanasopatra ny ainy. Satria izy nanda kolikoly satria izy nanda fomba fiasana mafia satria izy nanda ny fanararotana sy mifangalarana ny arem-bahoaka. De olona manambonahitra ao anatin'ny système no milaza fa ny fahafahany sy ny ainy de misy tady anala. Satria sa nanambarany zava-misy marina izy ary tsy naiky an'le système mafia. De avelako vakina roa ndray ty message ty. Pick up Nissan noir avec 3 mecs en tenue paramilitaire et armés FA croisé vers le panoramique. Et dissimuler maladroitement décalage. Zavatra mampatahotra be ne io misy milice nga ao Madagasikara. De message io de manamafy fa andiana lehilahy lourdement armé zany hoe miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika no manenjika ny colonel Patrick am'izao. Tsy resaka tsaotsony zany fa efa tena miditra amin'le fanenjehana ara-politika mivatana mihitsiny. Taorianan'izay de namoaka fanapahan-kevitra ny ministère ny atitany ministère de l'intérieur zany namoaka IST interdiction de sortie du territoire le 16 mars 2026 une journée après en publication ny vidéo en colonel Patrick. Et IST io mikendry olona maro de anisany i colonel Patrick. Bakiko aminareo ny anaran'ny le olona voatanisa rehetrarehetra tratran'le IST. Asnani Ridje PDG ny Axiane, Mustafa Iridjia PDG ny Océan Trade, Yamil Quincaillerie 2000, Yavaroussen Filatex, colonel Patrick Rakoutmamoun Simon Patatsika, Ari Nissa Fonziniaina, Tetuisika Rasavandrazak Emmanuel Dibolo, Rafeyarivo Yarsou Joshua Narindra DJC, Miarinzatovo Marc, Oliantra Lambert Pessoa, Ramiarmanana Patrick, Andria Miaza Fanomezantsoa, Yves Georges Di Rasson Livre. Soratra mazava ao anatin'ny TST ty fa voarara tsy voaka Madagasikara reo olona voatanisa reo. Ary zany de miantra mandra-batonga ny didy vaovao. Ina moa dika ny IST de fepetra manokana raisin'ny fanjakana izay mandrara ny olona ivoaka amin'ny firenena. En théorie ampiasaina isoroana fantsorana rehefa misy ny fanadiadiana. De amin'ny zava-misy de mety fitaovana ampiasaina anerena na anasasiana olona. Saingy tsy mijana eo le raha latsaka ny 24 heures taorianan'izay de nisy fanapahan-kevitra nataon'ny ministère de la justice izay mametraka manlevé. De ito atota-taratasy ito natao en opposition le décision ny 16 mars 2026 natao tamin'ny 17 mars 2026 le izy. Fa ho an'ny reto olona tanisako reto fotsiny. Asnani Ridje, Mustafa Iridje, Yamil, Yavaroussen, Rarnisa, Rasafindrazaka, Ramiarinzatovo, Oliantra, Lambert Pessoa, Ramiarmanana Patrick,
Andria Miaja, fanomezantsoa, Yves Georges, Di Rasson, dia raha ampitahantsika ireo taratasy anankiroa dia misy zavatra telo misongadina. Voalohany niala daholo ny STN olona rehetrarehetra afatsy ny colonel Patrick sy le hoe olona dia hoe Jessie iny. Izy roa rehetra zany ny voarara tsy mahazo mivoaka amin'ny firenena. Avy any ministère ny fitsarana io taratasy io tamin'ny 17 mars. Dia faharoa dia jereo tsara les mentions io ambany io. Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Avy amin'ny ministère ny fitsarana le 17 mars nisy ny cachet c'est cachet d'origine. Kanefa ne tany 9 mars no rava ny gouvernement ta Eritsalamy. Dia tokony efa niala tamin'ny toerany daholo ireo ministra reo. Ito le communiqué officiel manambara an'izany. Dia ao anatin'io communiqué io dia nasorona tamin'ny asany ny gouvernement ary mandra-piandry ny fanendrena premier ministre vaovao sy ministra dia ny secrétaire général no migérer ny affaires courantes eran'ny ministère zany. Noho izany dia misy fanontaniana mavesatra indray apetrako. Fa maninona mentionné ao anatin'ny taratasy officiel tamin'ny 17 mars, Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mbola ministra miasa ve zany izy? Nefa mifafana ny gouvernement ta Eritsalama tamin'ny 9 mars 2026 mety ve fa metrapialana sur le papier fotsiny le izy? Dia en pratique zany dia mbola mitohy zany ny asany au ministère de la Justice ary maka fanapahan-kevitra stratégique mihitsy ny ministra sasany. Indrindra rehefa aferana mafia sy ara-politika no resahina. Tia communiqué vao milatsaka voatandro amin'ny maraina. Vita indray zany ny main levée dia mitotona amin'ny fanambarana officiel efa méthode hitantsika nataon'ny Rajoelina sy ny Tsay ty amin'ny Boeing 777 reny dia tsarovatsika koa ny méthode ny PRRM tamin'ireny ingérence française reny nampitsokan'ny Andry Rajoelina any Dubai. Potigisany zareo fa fantatra ny zareo tsara ny ataony. Io dia méthode de manipulation io. Misy anarany le izy méthode Chewbacca. Dia andeha iverenantsika indray ny zavatra nilazan'ny colonel Patrick momba ny mpandraharaha karana. Andriamatoa PRRM any efa naimprimer ko any daholo ny message nao tanaty WhatsApp fiintimidenao na tao amin'ny doléance mampanao enquête dia nao ny teny ajanona io. Arovanao ny karana. Tandrazako ty tsy any karana. Tandrazako ty tsy any daya. Tandrazako ty tsy any siteny sy ny karana. Dia ao anatin'io vidéo io dia milasy colonel Patrick fa reo vondrona lehibe ara-toekarena karanareo no tena manam-pahefana sy mandidy ao Madagasikara. Dia le main levée tamin'ny 17 mars iny dia manala an'le IST any ireo mpandraharaha karanareo. Ny zavatra hitantsika dia colonel Patrick zany sisa no voasakana tsy voaka amin'ny territoire. Dia noho izany dia mametraka fanontaniana telo tsotra indray za. Présidence avy hoe mifafana ny IST an'ireo karanareo dia ny colonel Patrick nitazomina. Izy rery no atao rasibatra. Dia ina ny antony nanafoana ny fanjakana ny IST any karana. Dia tena mpandanga marina ve raha colonel dia tena mpandefa fake news marina ve izy? Dia nahoana mbola tazomina ny IST any dia nahoana izy mbola enjehana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana. Ary fitaovam-piadiana mahery vaika hitantsika tao amin'ilay texto hoe Kalashnikov. Dia raha fitinina zany ny zavatra ao anatin'ny firenentsika dia lanceur d'alerte zany mahazo tsindro sy raha matahora. Dia raha onana dia tsy avela mivoaka amin'ny firenentsika. Dia ao anatin'ilay gouvernement ifandravana dia mbola misy ministra miseho ao anatina taratasy officiel sy ao anatina affaire sensible. Dia apetrako aminareo eto ary ny fanontaniana farany. Io ve zany ny fanavozana ny takitsika tamin'ny 2025 reny? Avelako aminareo ny valin'izany fanontaniana izany. Madagasikara, tanindrazana, tany sarobidy, Masina Zizo.